Faly miarahabantsika tsirairay avy indray tratra amin'ity sabata faha 10 ny volana avrily taona 2024 ity. Ny fahasoavan'ny tompo aneho amintsika tsirairay avy. Singanina manokana amin'izany ireo ray aman-dreny, rahalahy, anabavy, zoko sy zandry izay mandalo tsy fahasalamana, izay ao ngamba ny sasany any amin'ny hopitaly, ny sasany eo am-pandriana. Tadidio fa Jesosy Kristy dia miara mitsabo amin'ny dokotera koa azakivy maherezatsika rehetra fa ny tompo hombantsika tsirairay avy. Fanohizantsika ny fotoana amin'ity sabata ity dia andeha hiarahiredona ny hira faha 730 midera ny anaranao ny andininy rehetra. Tsika dia hiditra amin'ny vakiteny fototra ary manasa antsika na maky ndray ny baibolitsika maky izay voalaza ao amin'ny obolana toko fahavalo amby roapolo andininy fa roapolo. Obolana toko fahavalo amby roapolo andininy fa roapolo. Efa hita zany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Izay olona mahatoky tokoa dia be fitahiana. Dia ohatr'izao dia ho tohizantsika izany vakiteny izany araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 5 andininy fahafito. Korintianina voalohany toko faha 5 andininy fahafito. Rehefa zany dia mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo.
arak'izay tsy misy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika. Ho tahinany ny teny voasoratra mba hahasoantsika sy hahazoantsika hery vavondray. Sotranao zay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy ny famiraponao taminay ka nomenao izao sabata manokana. Izao zay dia azonay midera sy mankalaza voninahitra sy ny ady dia atolotro samiray izany fitiavana manokana nasehonao anay izany. Ary ankehitriny izay iray dia mangataka aminao mba jirany amin'ny alalan'ny indra fonao, jirany amin'ny famiraponao mba amela ny fahadisoanay, mamela ny tsy famendrenay amin'ny mampanota tsy mendrika ny ananona ny anaranao Koreasy. Ary fandrinay amin'ity anio ity dia mba ho mpanota voavela heloka noho ny amin'ny ranao izay, ary tsy manatsiny manoloana ny sisa mendrena fahasoavanao. Ary tianay Jesosy mitondram-bavaka manokony ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay fantatrao ny amin'ireo mambra, fantatrao ny amin'ireo vahoakanao izay novidinao, ary fantatrao ny koa ny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena misinay, ny amin'ny valanaretina dia menjady amin'izany firenena tompo jereo amin'ny fomba manokana ireo zanakao ireo. Jereo ary mangataka anao mba haninditra ny tananao mahery ary hikasika mpanomponao tsirairay avy izay tratra ny aretina amin'izao fotoana izao, mba hanasitrana azy ireny, hameteny fampahirezana azy ireny, tonga azy hitraka ary ahery eo fanarana anao. Ka misy manonteny Jesosy fa ty sabata ity mba hitondra sabata fanasitranana, hitondra hery vaovao ho an'izy ireo. Ary ny fiainanay manontolo Jesosy dia tolotra manontolo koa ho anao mba fanatitra velona mendrika kasitrahanao, ka dia hitondra hery vaovao anay izany sabata izany, hitondra fanavaozana amin'ny fiainanaovanay dingana tsaratsara koa amin'ny fanarana anao. Dia mankasitraka reo ny fitiavanao, mankasitraka ny an'ny valim-bavaka inonay sady fa azo avy aminao, ary famelan-keloka koa nomenao anay. Dia amin'ny alalan'ilay Jesosy maty ny solovonay, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesany sy fiainana angatahany izany vavaka nisotra raha eo. Amen. Tonga amin'ny fotoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika izao. Koa afahantsika manantanteraka izany dia andeha omena fotoana fohy isika anomana ireo fanatitra sy ampafolony. Rehefa voaomana ny fanatitra sy ny ampafolony dia andeha hiaraka hivavaka mangina isika, hanolo tena ho an'Andriamanitra sy hanolotra ireo fanatitra sy ampafolony izay efa nomantsika. Amen. Andeha hoenotsika indray ireo fanetanana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony voaomana ho amin'ny androany. Ny natao anatin'ny fahafenoana hiadama sy Eva, ary nanana ilay fiadanany tompo izy ireo izay natao hoe shalom. Nanana ny zavatra rehetra hiadama sy Eva, nanana ny lanjany izy teo amin'ny asany.
ny fakati izy mivady na ny sakafo tsara indrindra izy teo amin'ny fiainany raha mbola nametraka amin'ny fiainany teo amin'Andriamanitra niankina tamin'Andriamanitra ary nanao an'Andriamanitra oloha laharana teo amin'ny fiainany nankatoy izy ireo tsy nanana olana teo amin'ny fiainany miaina tanteraka tamin'izany hoe fiadanan'ny tompo na ilay atao hoe shalom indrisy anefa inona ny zavatra nitranga rehefa tsy nankatoy Adamaseva nasa ny aino ny baiko ny Satana tsy nametraka an'Andriamanitra oloha laharana ijony fa ny aino an'ilay menarana ilay devoly mpamitaka izay nanampanantena azy fa hitovy amin'Andriamanitra ary dia nitsiritra izany toeran'Andriamanitra izany i Adamaseva rava ilay fiadanan'ny tompo izay tao amin'izy ireo rava ilay shalom mbola iainantsika koa izany ankehitriny matetika isika no tsy miaino an'Andriamanitra intsony miaino ny devoly tsy mametraka an'Andriamanitra oloha laharana eo amin'ny fiainantsika tsy manaraka izay baikon'Andriamanitra fa izay tiantsika no ataontsika alaitsika ny toeran'Andriamanitra amin'ny fangalantsika ireo anjaran'Andriamanitra dia ny ampafolony sy ny fanatitra izay efa nazy raha teo dia rava ihany koa ilay fiadanana izay nampanentenan'ny tompo ho antsika tsy ao amintsika ihany tsony koa ilay shalom fa rava izany mibaiko antsika Andriamanitra hitondra ny ampafolony sy ny fanatitra izay efa azy raha teo ny fankatao antsika mibaiko n'Andriamanitra no ahatonga ny fiadanan'ny tompo na ilay shalom hiverina eo amintsika hoy ny teny fikasan'Andriamanitra ho voako ny varavaran'ny lanitra ampidinako fitahiana manana ambiamby andeha hiverina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra isika andeha ametraka an'Andriamanitra oloha laharana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ka ho tonga ny shalom ao anatin'ny fiainantsika ao amin'ny tokantranontsika andeha hoeverintsika lalina ny fametrahana an'Andriamanitra oloha laharana eo ampamerenana ny fanatitra sy ny ampavolony mialoha izany dia andeha hiaraka hivavaka isika rainay tsara indrindra izay ny an-danitro mankasitraka ireo rehetra nataonao teo amin'ny fiainana izay nomenao fahasalamana izahay ary nomenao ny manana ambiampy nomenao ny hankohanina isan'andro ary mbola nomenao ihany koa ny hahafahanay mamerina ny anjaranao tompo raiso ny tenanay ho anitra kasitrahanao raiso ny fanatitra natolotray ho anitra kasitrahanao ka havita be eo amin'ny asa nandrahanao anay izany apetraka eo am-pelantananao ary ny toy ny fandaharam-potoana rehetra amin'ny anaranao Jesosy amen andeha anatitra ny fanatitra sy ny ampahafolony isika ao anatin'ny feonkira mba etsika anolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ataontsika ny hira vavaka 7 sy 200.
amen. tonga amin'ny fotoana izay natokana ho antsika ankizindray sika izao dia faly miaraba ny ankizy tsiray avy indray aloha nahatratra ny sabata ary mirary sabata feno fitahiana ho antsika ankizy ndao isika hiaraka hira mba hanimboana ny fotoana izay hitondrana hafatra ao antsika dia ilay hira oramamy ka ho ataontsika amin'ny feo mafy sy amin'ny fo tsara nyity androanyity andao ary. andeha ary hotonontsika mivavaka izay irizay rankizy ka hiaraka hanondrika ny lohantsika isika ary ara hifantoka amin'izany vavaka izany. Andriamanitra rainay tsara indrindra o misaotra anao indray izay ankizy satria afaka miara-miantso anao ankehitriny. Nomenao an'izao fotoana manokana izao indray izahay ary efa mino fa efa misy lesona tianao ampitaina aminay dia izany koa no isaoranay anao. Koa mitenena indray ary aminay ankizy Andriamanitra ary ao kaneny fanahinao no hiasa aty anatinay fa amin'ny anaran'i Kristy ny ivavahanay. Amen. Ity afatra izay natokana ho anareo androanty indray rakizy dia tantara kely anankiray izay mitondra ny lohateny manao hoe dadabe sy ireo mpamangy azy. Ahoana hoe dadabe sy ireo mpamangy azy. Indray andro rakizy tamin'ny fotoana izay mbola tsy ohatrany amin'izao fotoana izany hoe tsy afaka mifamory ny olona na tsy afaka mifamezivezy loatra fa tamin'ny fotoana izay ahafahana hoe mandeha mitsangatsangana dia ny famory ny mpiandraikitra ny sampana ankizy tao amin'ny fiangonana anankiray fa hoe hitondra ny ankizy hitsangatsangana. Ka ity fitsangatsanganana ity rakizy dia fitsangatsanganana tsy hoe indray andro ihany fa tahaka an'ireny lasy kely izay atao ireny dia matory mihitsy any amin'ny toerana andehanana mitsangatsangana. Faly ery ny ankizy kely rehetra satria rehefa niteny izany ireo mpikarakara dia hoe ny toerana andehanana dia any amin'ny toerana mahafinaritra be, any amin'ny toerana misy zavaboary, misy tendrombohitra, tsara rivotra, ahitana vorona isan-karazany manidina eny amin'anitra satria avo ilay toerana tendrombohitra mihitsy no toerana andehanan'izy ireo. Dia misy trano any amin'ilay toerana ahafahan'izy ireo matory. Dia rehefa natao ny fikarakarana rehetra rakizy dia tonga ary ny fotoana samy mitondra ny entany, ny babony, ny kitapony, ny vimbina n'izay hoentiny ny ankizy rehetra niaraka tamin'ireo mpikarakara sy mpitarika azy ireo dia nandeha ary tonga tany amin'ilay toerana. Tena nahafinaritra tokoa ilay izy. Tonga teny ambony tendrombohitra teny rakizy tonga dia rivotra madio be mitsotsoka, feona vorokely eny amin'ny lanitra ary waay misy trano ngeza be ary toa tsara be nefany aty atapy tendrombohitra aty.
le toerana nalehan'zareo tokoa raka izy de tsy be tanàna be hoe trano be lehibe manodidina fa misy ihany fa vitsivitsy fa eo amin'ilay tendrombohitra ny safidiana andehanan'zareo kosa de misy trano ngezabe iray ary tranon'ilay dadabe anankiray izy io dadabe zany efa niandry teo an-davarangana ary vao nahitan'zareo reny fa avy akizy be lehibe miaraka amina mpikarakara vitsivitsy maromaro de nivoaka nidina tany ambany ary nandray azy ireo faly ery le dadabe ary tamin'ny tsikitsiky no nampandrosoany anyreto ankizy reto izay efa vonona ihany koa hiala sasatra ary hiantrano ato amin'ity trano be any dadabe ity rehefa nandroso zareo de faly ery satria tsara be raka izy tao anatin'ny trano le dadabe tsy araky ny maha hoe mitokatokana rery tany amin'ny otrony any ambany vohitra any fa mahafinaritra be ny haingo trano milamina be misy zavatra tsara tare be lehibe tao amin'ilay trano de nampandrosony dadabe tao amin'ny efitra malalaka anankiray ry zareo de nirazainy hoe atonareo aloha zany zao no mitoby samy mametraka ny entana eny amin'ny malalaka eny fa efa nalamina tsara ny trano mba ahafahanareo milasy de ataovy izay mety de nanome an'izay toromarika rehetra tokony nomena teo ry zareo nomeny dadabe andreto ankizy sy ny mpitarika azy zany ary tamin'ny farany de hoy izy hoe de zao za tsy araka hipetraka aminareo ato mandritra nyity fotoana hijanonanareo eto ity fa ary amin'ny tranoko hafa ery an-tanàna ery ambany ery satria misy trano hafa ihany eo an-tanàna de zao anefa ny misy an'ity haingo trano anankiray ity no mba tena tiako raha tsy kidikity anareo de nitodika tany amin'ny latabatra izay nitondrony daholo ny ankizy rehetra sy ireo chef tenina raka izy de aika nisy ohatry ny vilia baolina hazo izay misarona teo ambonin'ilay latabatra ity aza kitikitihana mihitsy na sokasokafana mihitsy hoy dadabe tamin'zareo izay ihany ny angatahako aminareo fa izay rehetra tianareo atao amin'ity trano ity na ny amin'ny efitra hafany koa tsy maninona azonareo andehanana sy ampiasaina fa ity ihany no aza kitikitihana izay ihany ny angatahako aminareo de eny tompoko hoy ny ankizy rehetra eny tompoko hoy koa ny mpitarika ny ankizy ary rehefa izay de navelan'ny dadabe aloha zareo satria zareo mbola metraka-entana metrapetraka an'izay fitaovana ilainy mety solakanjo mety hikarakara sy kenkenina de lasa dadabe nakany amin'ny tranony ery amin'ny trano hafa ery an-tanàna ambanimbany ery de rehefa sambola samaritaka mikarakara teo raka izy ny ray trano dadabe efa lasa de nisy anankiray tamin'reto ankizy ny tsiry ny hevitra tao andohany ary nyteny tamin'ny namany hoe mety inona koa ary zao ny ao anatin'io vilia baolina hazo tsy avelan'ny dadabe kitikitihana io de namaly indray ny ankizy vavikely ray hoe efa niteny izy hoe io tsy azo jerijerenako de hoy ny ankiray hoe nga izy niteny hoe tsy azo jerena fa tsy azo kitikitihana hoany de hoy indray le anankiray nanontany voalohany hoe komanina arandao hoe tsy kilivina kely fotsiny hoy ny anankiray efa niteny izy fa tsy mahazo ony fa raha zavatra hafa de mahazo jerena sy kitihana de ny anankiray indray ohatrany nalaim-panady izy hoe sa engaina kely fotsiny sarony de rehefa avy eo ampidinina aingana sao de misy mahitana mihetsika eo de tratritsika de rehefa nandà de nanaiky de misy mampirisika de misy mandà teo raka izy de farany de tapa-kevitra ireto ankizy vitsivitsy fa hoe andao rangarany tsy kilivina kely fotsiny tena kely fotsiny engaina kely fotsiny jerena hoe fa inona koary ny ataony dadabe ao anatin'io vilia baolina hazo haingotrano io angamba volamena be dabe angamba zavatra tsara be sarobidy de tsy mahazo jerijerena sao de misy maka de nanantona ry zareo de nahita koa ny ankizy sasany de ny nanantona de be dehibe ny ankizy ny arantangorona teo ary ny anankiray ny anankiroa sankitika de ny zareo kely rakizy ilay saron'ilay vilia baolina hazo fa vao ningainy zareo le izy rakizy de hainareo hoe inona ny tao ny poritsaka ny voaka avy tao anatin'ilay sarona natao rakizy totozy kely anankiray tsisy ninona fa tsy totozy kely raika tao anatin'ilay vilia baolina losa marina niporisaka ny voaka ary nandeha mafy be lasany amin'ny zoron-trano ary le totozy kely tsy hita tsony sy samborana azy hamerenana an'le izy ao anatin'le vilia baolina teo vao ny kikika sy ny tabataba izy rehetra hoe loza de ajantsika eo aloha le tantara fa andao aloha ifanontany sika ankizy hoe inona zao ny lesona tokony raisin'ny ankizy ao anatin'izany nisy
toromarika nomeny dadabe dia tsy narahany ankizy izany. Inona zao ny zavatra mety ho hitranga rehefa ho avy eo dadabe raka izy? Le totozy fe zao moramora misambotra an'izany ka mamerina azy ao anaty vilia baolina. Ary raha ohatra ka ho azo le totozy dia mandra-pahatonga an'izay fotoana izay efa mikorotana be daholo ny trano rehetra ny enjehana azy dia ho fantatry dadabe ihany sa ahoana raha tonga eo izy. Ary raha tsy enjehana le totozy dia rehefa tonga izy dia izy mba faly ery nandrayan'ny ankizy rehetra kanefa le zavatra nandrarany mba tsy ho kitihana dia ny kitihana dia nanahoana izany izao. Ary rehefa nikikika sy nitabataba ny ankizy fa taitra ny amin'ny fandehanan'ilay totozy ny porisaka dia ahoana ihany koa ny fikorotanan-tsain'ireo mpitarika ireo chef sy ny cheftaine ny ankizy. Rehefa misy toromarika omena rankizy dia misy antony izy ireny. Dia izao ny lesona andao raisintsika hoe rehefa omena toromarika dia andao tsy hanaikitikitihan'ny satana ny saina ka rehefa mifampikitikidika eo avy eo dia tonga mifandikana lalàna ihany. Fa raha ohatra izany izao ka tsy nanaiky ny hevitry le anankiray izay nikitikitihan'ny satana ny rehetra hoe andao jerena kely izay ao anatin'io vilia baolina hazo io dia tsy tonga amin'izao toe-javatra izao ry zareo. Ka andao izany ny lesona raisintsika androany rankizy hoe andao isika mba ho be fahatokiana mba hahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ireo olon-dehibe izay manome ny toromarika. Fa izao izany izao rehefa avy dadabe dia mety alahelo izy, mety ho tesitra izy, dia mety hiena ny fanomezana na ny fanomezam-pifaliana na andeha atao hoe ny fitahiana raisin'ireto ankizy ao amin'ny trano izay nampianatra anony an'zareo. Fa raha nankatoa kosa zareo dia faly dadabe dia mety ho mahazo zavatra hafa amboniny izay efa nieritreretin'izy ireo. Ka andao ihany koa sika ankizy indrindra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, indrindra amin'ny fankatoavana ny dada sy neny ary koa amin'ny fankatoavana ny olon-dehibe na mpampianatra io na chef na cheftaine dia andao ankatoa dia ho be fitahiana. Tadidinareo ve ny toko sy andininy izay nisafidiana tao amin'ny baiboly mba natao anareo androany? Aiza ny misy an'ilay izy? Izay indrindra. Ao amin'ny ohabolana toko 7:20 dia ny andiny ny 20 tapany voalohany. Raisina ny baibolin'ny ankizy tsirairay avy ohabolana toko 7:20 dia ny andiny ny 20 tapany voalohany dia ndao iarahana mamaky hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Ndao iarahana mamerina izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Anareo rery hoe avy ireny hoe izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Ohabolana toko 7:20 andiny 20 tapany voalohany dia ny faniriana rankizy hoe ianareo ho be fahatokiana ka izay toromarika omenanareo indrindra sy ampitandreman'Andriamanitra antsika dia ho arahanareo izany. Fonina ho amin'izany ve ny ankizy? Izavy ny vonina, atsangana tanana, mitsangana mihitsy dia andao hivavaka. Mahafinaritra. Ndao iaraka hivavaka isika rankizy mba hoentintsika eo amin'Andriamanitra izany fanapahan-kevitra izany ka ho be fitahiana ny ankizy tsirairay avy satria mahatoky amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra indrindra indray izay ankizy ny amin'izay tantarany amin'ny dadabe sy ireo ankizy mpamangy azy izay. Misaotra ny amin'ny lesona satria nandraisanay fanapahan-kevitra ny mba ho mpankatoa dia ho be fitahiana izany. Ka miasa tokoa ary aty ampony ankizy tsirairay avy. Feno fahendrena izahay ary mba ho zava-misy eo amin'ny fiainanay izany hoe mahatoky dia handray fitahiana avy aminao tokoa ny izahay. Mitoerana aty anatin'ny ankizy tsirairay avy fa amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavahanay. Amen. Dia izay indray ary ny afatra ho antsika androany rankizy maniry ny fitahian'Andriamanitra ho aminareo hatrany dia amin'ny manaraka indray. Fanomanantsika ny fo amam-panahy tsika amin'ity sabato ity izay hoentin'ny pastera Andriana Tenaina Herosoa dia andeha isika hindrana ny feo advantista Soamanandrariny amin'ilay hira manao hoe sahinao ve.
miarabantsika rehetra indray a tratrizao fotoana sabata izao ary mirary antsika ahita fifaliana ary indrindra mba handray fitahina avy amin'Andriamanitra mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Ny toroteny izay hoentina amintsika androany a dia ny hoe ny tena Pasika nanafahana antsika. Ny tena Pasika nanafahana antsika. Mifangaro amin'ny taranaka kehitriny a ny Pasika Israelita sy ny Pasika ho antsika Kristianina izay tena iakina ny famonjena antsika ny fahafantarana azy. Koa amin'ny teny ity dia manasa anao a mba hanaraka ary holiana amin'izany hafatra manokana izany a dia mikasika ny hoe Pasika Israelita sy ny tena Pasika ho antsika Kristianina izay tena iakina ny famonjena antsika tokoa ny fahafantarana izany Pasika izany. Hojerentsika ny tantara teo amin'ny Israelita dia hojerentsika ihany koa ny zavatra iainantsika ankehitriny ary iainan'ny Kristianina taorian'ny Jesosy Kristy. Inona ary no zavatra nitranga tany Egipta. Andeha ho sokafantsika ny Baiboly ary jerintsika izay voasoratra ao amin'ny Exodosy toko voalohany. Exodosy toko voalohany ka ny andininy 17 sy ny 14. Exodosy toko voalohany ka ny andininy 17 sy ny 14. Dia nampanompon'ny Egiptianina fatratra ny zanak'Israely ka nataony nangidy ny fiainany tamin'ny nanompoana mafy. Dia tamin'ny feta sy ny briky mba amin'ny fanompoana rehetra any an-tsaha dia ny fanompoana rehetra izay nampanompony azo fatratra. Ny zavatra nitranga tany Egipta zany dia fanompoana mafy
izay niatra tamin'reto zanak'Israely reto. Fanompoana mafy izay niatra tamin'ny zanak'Israely ary tena mafy izany fanompoana izany. Ho antsika kosa nefa dia tsy tahaka izay ny zavatra nitranga fa misy ady kosa izay atrehintsika amin'izao fotoana izao. Izay zany no mahasamihafa ny ainan'Israely sy ny ainantsika. Ny ainan'ny zanak'Israely zany a dia fanompoana mangidy, fanompoana mafy. Ny ainantsika kehitriny kosa dia izao no ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Titosy Titosy 4:7 Titosy 4:7 fa isika koa dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonana sady hala noho ny fankahala. Ny zavatra iainantsika zany dia tsy nanaiky an'Andriamanitra voafitaka andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro. Zay indray zany a ny olanantsika zany a andevon'ny filana, andevon'ny fahafinaretana maro ary andevon'ny lolompo sy ny fialonana sy ny fankahalana. Zao ny tenenin' Jesosy eo amin'ny Jaona 4:7. Jaona 4:7 Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Ny zanak'Israely zany raha nandevozin'ny Egyptianina tamin'ny androny, ny tsika kosa zany a dia fanandevozan'ny ota no iainantsika ankehitriny. Inona ary no nataon'Andriamanitra mba hanavotana an'Israely ary inona no nataon'Andriamanitra mba hanavotana antsika? Misy toe-javatra roa samihafa zany iainana tamin'izany fotoana ny zanak'Israely ary ankehitriny ny ainantsika taranak'olombelona amin'izao fotoana izao. Inona no nataon'Andriamanitra ho an'ny Israely? Mazava ho azy fa ao anatin'ny vanim-potoana mbola ao anatin'ny fialan-tsasatry ny Paska isika, ny zavatra nataon'Andriamanitra dia ny Paska mba hanavotana ny Israely. Dikany hoe moa Paska dia hoe Pekas, zany hoe fandalovana, Paska ny Jehova, fandalovan'i Jehova nandalo anareo ka tsy hisy loza handringana anareo araka ny Exodosy 12:7. Nanao an'io Paska io zany Jehova mba ho fanavotana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana mangidy sy ny asa fanompoana mafy nataon'ny Egyptianina azy ireo. Inona kosa no nataon'Andriamanitra mba ho antsika? Ko satria fahafatesana no tampin'ny ota sika andevon'ny ota, dia inona kosa no nataon'Andriamanitra ho fanafahana antsika amin'izany fanandevoza ny ota izany. Zao no voasoratra ao amin'ny Koritianina voalohany 5:7. Koritianina voalohany 5:7 dia ny 7. Fa voavony Kristy Paska ho antsika. Voavony Kristy Paska ho antsika. Ao amin'ny dikateny dimy izy dia zao no ambarany, eny efa voavony Kristy ilay zanak'ondry ny Paska ho antsika. Mitovy tamin'ny andro zanak'Israely ihany zany nanavotana antsika ho afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana, fa izao kosa Paska ho antsika dia ny fahafatesan'ny Kristy izany. Zao no voasoratra ao amin'ny Matio 1:9. Raha ny fanavotan'Andriamanitra antsika amin'izany fahotana izany. Matio 1:9. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataony hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Nahatongavan'ny Kristy zany dia hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Zany hoe mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana io. Mazava zany a, ny Paska ny zanak'Israely zany a hanavotana ny Israely teo amin'ny fanompoana mangidy sy mafy. Ny Paska antsika kristianina zany a dia hanavotana antsika amin'ny fanandevozan'ny ota. Inona ary ireo zavatra ilana napetrak'Andriamanitra mba hatateraka ny fanafahana na ny famonjena? Voalohany aloha tamin'ny andro zanak'Israely, raha faharoa dia amin'izao androntsika izao. Mazava ho azy fa rehefa mamonjy Andriamanitra dia misy fepetra mandrakariva apetrany.
misy fepetra mandrakarivaka zay apetrak'andriamanitra mba hatateraka izany famonjena izany. Tamin'ny andro zanak'Israely dia hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 12 dia ny andininy fa 2 dia milaza izy fa mila zanak'ondry lahy ray taona zay ho vonoina mba hatao fanatitra ahafahana manafaka sy mamonjy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ankoatr'izay dia nisy fitaovana maro hafa koa, zavatra maro hafa koa toy ny hisopa, iray fehezana, bakoly, nisy zavatra maro hafa koa zany nytolam-baravarana, tataom-baravarana. Ary tamin'izay fotoana izay ao amin'ny Exodosy toko 12 ny andininy 12 io dia misy zavatra anankiray ihany koa dia hoe aza mivoaka ny trano ianareo. Io zany no confinement voalohany tamin'ny andro zanak'Israely, nandritra ny alina manontolo zany tratra ny confinement ny zanak'Israely, zany hoe fiboana tsy afaka mivoaka nandritra izany fotoana izany. Fepetra napetrak'Andriamanitra mba hahafahana mamonjy ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay. Ny zavatra notadiavin'Andriamanitra zany, ny zavatra napetrak'Andriamanitra mba hahafahana mamonjy ny zanak'Israely tamin'izay dia zanak'ondry ray taona mba hahafahana mamonjy ny zanak'Israely. Amintsika kosa ary mba hahafahana mamonjy atsika amin'ny fanandevozan'ny ota dia inona kosa no natolotr'Andriamanitra. Hitantsika ao Petera voalohany toko 1 andininy 7 sy ny 7. Petera voalohany toko 1 andininy 7 sy ny 7 amin'ny anaran'i Kristy. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotananareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana, fa ny rason'ny Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Inona kosa zany no fomba natolotr'Andriamanitra hanavotana antsika? Tsy inona zany fa ny rason'ny Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema. Avotana amin'inona isika ao amin'ny andininy 7 no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netindrazana. Fitondran-tena adala azo tamin'ny netindrazana, zany hoe afahana amin'ilay fitondran-tena adala isika izay nolovaintsika tamin'ireo razam-bentsika. Dia tsy inona izany fitondran-tena adala zany fa ny fahotana izay azontsika tamin'ny netindrazana, ny fandovana ary mbola ataontsika. Ary ankehitriny aza moa dia vao mainka mihoatra lavitra no nataon'ny razam-bentsika ny fahotana izay ataontsika. Raha fitinina zany dia izao, ny Israely dia andevo ny Egiptianina, nangidy taminy zany ary mafy taminy, nafahan'Andriamanitra tamin'ny zanak'ondry ray taona isa-tokantrano. Ho antsika ankehitriny kosa mba izay andevon'ny ota dia nomen'Andriamanitra ny rason'ny Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema izay anafaka antsika amin'izany fahotana izany. Inona ary no fandraisana anjara andrasana tamin'ny Israely, ary inona no fandraisana anjara izay iandrasana zaho sy ianao? Andeha ho jerentsika inona ny fandraisana anjara tsy maintsy nataon'ireo zanak'Israely ireo mba ho voavonjy, mba ho afaka tamin'izany fanandevozana izany izy. Zao ny voalaza ao amin'ny Exodosy toko 12 ny andininy 9. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena, voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba mofo tsy misy masirasira sady nampiarahana amin'ny anana mangidy. Zay zany ny fandraisana anjara, tsy maintsy mihinana amin'ny henana tsatsika izy ireo, nampiarahana tamin'ny anana mangidy sy ny mofo tsy misy masira. Mety ametraka fanontaniana ianao hoe ahoana moa no tsy maintsy anana mangidy, fa maninona raha mba natao saosy izy ity, fa maninona no tsy maintsy ho natao an'izay? Misy dikany nanaovan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra zany, fa izay zany ny fandraisana anjara tsy maintsy ataon'ny
ireo zanak'israely rehetra nisy any le hoe raha atao eny amin'ny tolam-baravarana eny amin'ny tatom-baravarana zay iarahan'ny tokantrano isa-tokantrano tsirairay fa ny isam-batan'olona kosa dia tsy maintsy mihinana izany hena izany miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy henana tsatsika ny anana mangidy tamin'iny alina nanavotanyiny ihany no nanaovana an'izay fa ny mofo tsy misy masirasira kosa dia nentina ny voaka ary natao vatsy an-dalana mandritra ny herinandro ao amin'ny andiny faraka ambin'ny folo amin'ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo dia izao no voasoratra ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo eo amin'ny tananareo dia hohaninareo faingana izy fa pasika an' Jehova ohatrany mahagaga zany le zavatra takian'Andriamanitra hoe ahoana moa efa misakafo indray ve vo anaovana ny kapa atao eo amin'ny tongotra efa misakafo indray ve vo tazomina amin'ny tanana ny tehana sakafo ve dia hohanina malaky so dia tsy ara-pahasalamana zany fa zay zany ny zavatra natao mba hamonjena atsika dia no tanterahana zany ary zay nanatanteraka an'izany baiko rehetra nataon'Andriamanitra zany dia afaka tamin'izany fanandevozana izany fa ho atsika kosa zay zany tamin'ny andro zanak'Israely zay fomba natao dia ny fihinanana an'ilay zanak'ondro ny pasika miaraka amin'ny mofo tsy masirasira sy ny anana mangidy nasehony teo moa zany hoe ahoana ny fomba fanaovana azy fa amin'izao tsika zao kosa ahoana no fomba andraisantsika anjara amin'ny fanavotan'Andriamanitra atsika ho afaka amin'ny fitondran-tena dala zay nolovaintsika tamin'ny netin-drazana dia ny mahandevo ny otantsika io ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo zay efa haitsika tsy enjery dia izao no voasoratra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ny takiana ny fandraisana anjara indray zany mba hanafahana atsika amin'izany fanandevozan'ny ota izany dia mino ny zanak'Andriamanitra mino an'ilay zanak'Andriamanitra ary manarak'izay dia izao ny voasoratra amin'ny Hebreo toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo Hebreo toko fahafito ny andininy fahadimy amby roapolo rehefa mino ianao dia inona ny tokony atao koa amin'izany dia mahavontsy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay hanao fonana ho azy mino an'i Kristy ilay zanak'ondro ny pasika ary manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany mba hazo famonjena satria efa manao fonana ho atsika izany zanak'Andriamanitra izany ho amin'ny fahafahana no nanafahana ny zanak'Israely tany Egipta tamin'ny fanompoana mangidy tamin'ny fanompoana mafy dia tamin'ny alalan'ny pasika izay namonoana ilay zanak'ondry lahy ray taona ary nisy fombafomba izay nahafahana nanatanteraka izany famonjena azy ireo amintsika kristianina izay andevo ny fahotana ary zay ny nahatongavan'i Jesosy Kristy hanafaka atsika amin'ny fahotana dia nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy mino an'i Kristy mba ahazahoana izany fanafahana izany ao amin'ny Galatiana toko fahadimy ny andiny voalohany dia izao ny voasoratra ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy atsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny jigoa fanandevozana intsony rehefa Kristy no manafaka dia ho afaka tokoa isika ahoana ary ny fomba nanantanterahana azy ny fomba nanantanterahana azy teo amin'ny zanak'Israely moa dia efa no hazavaina teo hoe nohanina tamin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady nampiarahana tamin'ny anana mangidy fa amintsika kristianina kosa dia manahoana izany ny zanak'Israely zany dia zay miaraka ny
ny mofo tsy misy masirasira miaraka amin'ny anana mangidy miaraka amin'ilay hena izay natsatsika ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo fa izany andro zany indrindra no nitondrako ny atokonareo ny voaka tany amin'ny tany Egipta. Exodosy 12:7 manazava izany teny zany fa ny nitondrana ny zanak'Israely zany a dia niaraka tamin'ny fihinanana mofo tsy misy masira ary fihinanana ny mofo tsy misy masirasira io a dia nandritra ny enemana zany hoe mandra-pahatonga ny herinandro vaovao indray amin'ny andro 14 amin'ny volana voalohany no ny ariva no hinananareo ny mofo tsy misy masirasira ambara-paharivan'ny andro 120 amin'ny volana. Exodosy 12:12 izay midika fa ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira niaraka tamin'ilay hena natsatsika niaraka ny fihinanana azy fa ny hena natsatsika indray alina ihany no hinanana azy ary ny mofo tsy misy masirasira kosa dia mandra-pahatapitra ny herinandro zay vao mijanona zany hoe misy herinandro vaovao miposaka indray a zay vao janona izany. Ahoana kosa indray no fomba andraisantsika an'ilay famonjena avy amin'i Jesosy Kristy ilay pasika ao antsika voalaza zany fa ny fahafatesan'i Kristy no pasika ao antsika araka ilay voasoratra ao amin'ny Korintiana 2:5-7 manao hoe fa maty voavono Kristy pasika ao antsika zany hoe izay no mahatonga antsika tsy mamono ondry intsony fa nosoloiny Jesosy Kristy izay solon'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tamin'izany fotoana zany. Ahoana ny fomba andraisantsika izany famonjena izany raha ny tamin'ny andro zanak'Israely zany a dia nohanina ny fanatitra ilay zanak'ondry a natsatsika dia nohanina ambava niaraka tamin'ny anana mangidy sy ny mofo tsy masirasira. Ahoana kosa indray a no ataontsika satria tsy azontsika hohanina Jesosy Kristy dia inona ny zavatra tokony atao mba azahoantsika mandray anjara mandray azy mino azy dia misy zavatra zay ambarany soratra masina ao amin'ny Romanina 4:1-7 ka hatramin'ny 5. Romanina 4:1 ka manomboka amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 5. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany ao amin'ny 1:7 koa niaraka nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny indray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. 5 fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa ny amin'ny fitsanganana. Ny fankalazana ny pasika ho atsika izay nahafatesan'i Jesosy Kristy zany a dia ny batisa iny zany lay indray mandeha lay fihinanana n'ilay hena tsatsika aseho ny zanak'Israely tamin'izany fotoana lay indray mandeha tsy miverina lay alina indray mandeha iny ihany dia vita dia inona ny atao batisa izay indray mandeha ihany koa no anaovana azy dia inona ny zavatra mitranga niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Rehefa atao batisa zany isika dia milaza ary mino ny fahafatesan'i Kristy hamonjy atsika ny fahafatesany ny nitsanganany hamonjy atsika izay zany no pasika ho atsika asehontsika raisitsika amin'ny alalan'ny fahafatesan'i Kristy dia andraisantsika izany. Ankoatr'izay fampianarana nomeny Jesosy Kristy ao Matthieu 5:20 ka hatramin'ny 7:20 ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra ary hoy izy raiso hano ity ny tenako ary nandray kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Misy fomba roa zany ny voalohany dia ny batisa izay fanehoana ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty Kristy tsangana tamin'ny maty ho famonjena azy ianao. Ary ny faharoa dia ny fandraisana fanasan-tompo izay naseho nampianarin'i Jesosy Kristy ho
tohizana mandra-piaviny eny amin'ny raha ony lanitra. Io zany lay tandindon'lay mofo tsy misy masirasira tamin'ny andro zanak'Israely, fa ilay zanak'ondry natsasika kosa dia maneho an' Jesosy Kristy maty ho antsika ndray mandeha ihany ny anaovana an'izay, dia ilay alina ny voana avy tany amin'ny tany Egipta dia tsinona izany a fa ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izay asehontsika amin'ny alalan'ny batisa. Ahoana ary ny fomba famerenana azy? Famerenana azy mazao azy tamin'ny andro ny zanak'Israely dia averina isa-taona izany ao amin'ny Exodosy 12:4 ary zany andro zany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Isa-taona dia mamerina an'izany ny zanak'Israely. Amin'ny 5:20 Exodosy 12:5 ary hitandrina izany zavatra izany anareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ny mandrakizay zany eto a dia mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy nanatanteraka sy ny solo an'ilay zanak'ondry ny Paska. Amin'ny 2:20 alina no tandremana ho an'i Jehovah izany hitondrany azy voaka avy tamin'ny tany Egipta. Eny, izany alina izany dia an' Jehovah ka ho tandremany zanak'Israely rehetra hatramin'ny taranany faramandimby. Zay zany ny zanak'Israely isa-taona dia mankalaza an'izay fanavotana izay nanafahana azy ireo tamin'ny fanadevozan'ny Egiptianina ka nahafahan'izy ireo nivoaka tamin'izany alina izany. Zay no Paska ho azy ireo ary isa-taona dia mankalaza an'izany ny zanak'Israely. Ahoana kosa ny fomba ataontsika hankalazana ilay nanavotan'ny Kristy antsika mba ho afaka amin'ny fanadevozan'ny ota isika? Ahoana ny fomba hankalazantsika izany? Ahoana ny fomba ahatsiarovantsika izany? Dia voalazan'ny Baiboly mazava tsara ao amin'ny Koritianina voalohany 2:15-20 Koritianina voalohany 2:15-20 dia zao ny fivaky ny teny. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao nataovy fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny rako sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ny fahatsiarovana zany na oviana no misotro sy mihinana amin'ny kapoaka, mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Mazava zany fa ny fahatsiarovana zany hoe ny Paska kristianina zany dia rehefa mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika. Mazava zany no ambaran'ny soratra masina hatreto fa misy fahasamihafana ny fomba mampanao teo amin'ny zanak'Israely sy ny fomba mampanao tsika. Ny zanak'Israely ndray mandeha isa-taona ny fankalazana izany, fa amintsika kristianina kosa dia isaky ny mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ary io le averimberintsika zany hoe mitovy amin'ilay mandra-piavin'ilay maraina vaovao izay verenan'ny Kristy fanondrony dia io zany le ataontsika mitovy amin'ilay fihinanany zanak'Israely nandritra ny herinandro mandra-pahatonga ny herinandro vaovao, ilay mofo tsy misy masirasira no anatanterantsika ny fihinanana ny mofo sy ny fisotroana ny kapoaka, ny fisotroana amin'ny kapoaka mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ny lanitra. Riavana malala, nahafatesan'i Jesosy Kristy dia ny hanafaka atsika ho afaka amin'ny fahotana. Inona zany ny tokony atao? Ny tokony ataontsika dia ho anao izay mbola tsy vita batisa, ny Paska zany dia tokony ho antsika kristianina dia ny fomba hanoloranao tena mba hino an'ilay zanak'Andriamanitra mpamonjy atsika dia tokony atao batisa zany izay mbola tsy vita batisa. Ary izay efa vita batisa kosa dia tokony manao an'ilay fanekena
manao manavao ilay fanekena mandrakariva mba ahafahana mandray ny famonjena sy mandray ny famelan-keloka dia tsinona izany fa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zao ny voasoratra amin'ny Korintianina 1:5-7 esory ny masirasira ela mba hovongana vaovao ianareo ary araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavony Kristy Paska ho antsika. Ny fahafatesan'i Jesosy Kristy no Paska ho antsika, tovy amin'ny fahafatesan'ilay zanak'ondry tamin'ny andron'ny zanak'Israely, ary io rany Kristy io no manafaka antsika amin'ny fahotany. Ao amin'ny Hebreo 7:5 efa mivakitsika tany aloha dia hozy izy hoe koa amin'izany dia mahavontsy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy satria velona mandrakizay hanafonana ho azy. Ilayntsika ny manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy mba hahazoantsika izany famonjena izany. Fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe tsara lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana, izany hoe tsisy an'izao zavatra ary izao. Ao amin'ny Hebreo 7:1 dia izao ny vaky ny teny: koa amin'izany ny rahalahy masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apôstôly ny mpisorona be izay ekentsika dia Jesosy Kristy. Ry havana malala, amin'izao vanim-potoana izay mbola ao anaty fialan-tsasatry ny Paska izao tsika dia tokony hahatsiaro manokana ary handinika manokana ny fomba natolotr'Andriamanitra mba hahazoantsika ny famonjena. Dia tsinona izany fa nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay Paska ho antsika, fanavotana antsika ho afaka amin'ny fahotana. Inona zany no tokony atao raha ohatra ka mbola tsy vita batisa ianao? Fotoana mety izay tsy angatahan'andro ny firosoana ho amin'izany mba handraisanao izany famonjena izany. Raha ohatra kosa ka efa mba vita batisa ianao dia anjaranao kosa ny manolo-teny ary manavao hatrany ny fanekena izay efa natao. Dia tsinona izany fa amin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Koa manasanao mba hihevitra izany famonjena Paska manokana nataon'Andriamanitra ho antsika kristianina izany. Koa tsy ho variana amin'ilay fomba amampanao ny Israely zany tsika hoe indray mandeha isan-taona no mankalaza azy, indray mandeha isan-taona no mankalaza azy, fa kosa mba hijery isan'andro isan'andro ny fomba nataon'Andriamanitra hamonjena antsika dia nanolorany an'ilay zanan'ilay tokana mba tsy ho veritra rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto am-pamaranana dia tiako ny antso anao ny tena Paska ho antsika dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Ny Paska ho anao, Paska ho fahafatesan'i Jesosy Kristy, ary mila mandray izany ianao tahaka ny zanak'Israely izay tsy maintsy nihinana tamin'ilay zanak'ondrin'ny Paska natsatsika niaraka tamin'ny anana mangidy. Ny anana mangidy moa zany dia maneho ny fahangidiana tamin'izany fotoana izany, fa ny antsika kosa zany dia ilay fibebahana izay maneho ny fanenenana sy ny faharatsy ny fahotana izay nenantsika dia maneho izany fibebahana izany, ary tokony ho amin'izany mandrakariva no anehoantsika fisaorana an'Andriamanitra handraisantsika ny famonjena izay efa natolotry ny Tompo. Ny Tompo aneho ombanao ka isan'izay handray ny famonjena ianao ary handova ny fiainana mandrakizay, satria efa nandrotsaka sy nandatsaka ny rany ho famonjenanao teo amin'ny hazo fijaliana ilay Jesosy Kristy izay Paska ho ahy, Paska ho antsika. Ho aminao aneny fiadanan'ny Tompo. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika fa totosa soamantsarany fotoana izay niarahana tamin'ity sabata ity, ka ho famaranantsika ny fotoana dia andeha ho redomintsika farany ny hira faha 270 madiva ho lasa ny andro.
fekeo Kristy zay nisoloana rainay izay any an-danitra misaotra anao zahay tamin'ny fotoana izay nafahanay nandinika ny teninao mahatsapa tokoa zay fa nanao planina ianao hamonjena any Israely nanao planina koa ianao mba hamonjena anay satria tianao vonjeny zahay misaotra raha eo nohony amin'izany planina ny famonjena natolotra ao zany dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanak'ondry tsy misy kilema mba hahazahoanay famonjena fanavotana tamin'ny rany koa ankehitriny dia raiso zahay mba ho isany zanakao raiso zahay mba ho isany andova ny fiainana mandrakizay andevo ny fahotany zahay ary andevo ny filana zay mbola lovanay tamin'ny tindrazana mila fanafahany zay raha eo koa mangataka aminao mba hanafaka anay amin'izany fahotana izany araka ny teny izay efa nampanantenanao fa raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo tanteraha ho amin'ny fiainanay tokoa izany mba ho afaka amin'izany fahotana izany zahay ka hazo famelan-keloka ary indrindra mba handeha ho amin'ny fiainam-baovao ity sabata ity dia angatahanay manokana aminao mba ho sabata fitahiana ho an'ny mpiaino ho an'ny mpanaraka rehetra izao fandaharana izao ary ny fiadananao ny fahasoavanao ny famindramponao ane ho aminay rehetra ho amin'ny zanakao ho an'ny mpanomponao ny hiaja sy ny dera ary ny voninahitra dia ho anao mandrakizay ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.